Ankafanatran'ray topoko lasy topoko vavy no tsy tena tokantrano amin'izao alahady fa ny efatra ny volana aogositra taona 2024 izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panajanatsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ho resahantsika misimisy amin'ny tiariva ity ny resaka mahakasika ny andehan'ny fahafolo ny ilalaon'ny nosy ny tanterahana Tatsy Maurice nanomboka ny 20 jolay teo ka hatramin'ny 7 ny volana jolay io ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra izay isan'ny songadina tamin'ity farany herinandro ity. Etontsika manomboka ny fotoana dia ny lalao baolina kitra iresaka ny Barea-ny Madagasikara tafita midingana manaraka ny Barea Tchana amin'izay taranja baolina kitra izay rehefa niona tamin'ny Mozambika Tatsy Maputo tamin'ity tolakandro ity resy tamin'ny roa isika saingy tafita amin'ny dingana manaraka ihany satria efa nandresiny ray ny ohatra tetsy amin'ny kianja bean'ny Mahamasina sarotsarotra ihany no niandry ny ekipa malagasy tamin'ity faninanana ity na ny fatongavana tany antoerana na ny tamin'ny lafin'ny lalao zany satria dia hita ho sahirantsika teo amin'ny fidirana voalohany raha efa nitarika tamin'ny 3-ohatra iry zareo Mozambikiana no niezaka isika ho fitiny namana zakino amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny 90 minitra ny lalaovana Tatsy Maputo. Nisan'ny baolina tafiditra tamin'olona no natafita amin'ny Barea Madagasikara any amin'ny fiodinana fahatelon'ny fifanitsanan'ny Shanna 24 na dia resy Mambasy Mozambikiana tamin'ny 7-2 azan'ny Malagasy nandritra ny lalao miverina natao androany tolakandro tao amin'ny Estadio Nacional do Zipento dia tafitany amin'ny dingana manaraka ihany. Jaivina fa efa nandresy tamin'ny saray ny ohatra amin'ny Barea tamin'ny lalao mandrosina tao tetsy amikanja Mahamasina ny alahady 20 jolay lasa teo. Maria nafaka jina avroeny ny baolina tafiditra tamin'olona amin'ny fifaninanana tahak'izao. Efa nitarika tamin'ny 7-ohatra moa ny Mozambikiana tamin'ity lalao miverina ity teo amin'ny fizaraam-potoana voalohany. Napiditra amin'ny baolina ny sesy ny tompo-tanàna teo amin'ny minitra 9 afadimy amin'ny 30 ary 70 rehefa nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ny vodilaharana sy ny mpiantsatokazo malagasy. Taorin'izay dia napiditra ny sesy any Arnaud sy Lalaina ny mpanazatra Franklin Andriamanarivo. Nisy vokan'izany rehefa napiditra ny baolina voalohany ho an'ny malagasy Arnaud na Yaya teo amin'ny minitra 10. Atsaivina fa Arnaud ihany no napiditra ny baolina tokana ho an'ny Barea tamin'ny lalao mandroso. Nanarak'izay dia nampikobana ny aratony Victor ampiantsatokazo ny Mambasy indray Lalaina ateo amin'ny minitra 15. Niezaka nitady ny baolina faha-efatra antoko ny fiakarany any amin'ny dingana manaraka amin'ny Mambasy taorin'izay saingy may loatra ny vodilarana malagasy. Atsapa tamin'ity lalao miverina ity ihany koa fa na dia teo aza ny arerahana nandritra ny fandehanana tamin'ny Mozambika izay somary nikorotana ihany dia niady sy niary ny voninahim-pirenena hatramin'ny segondra farany ny mpilalaon'ny Barea Tchana. I Namibia moa niona amin'ny Malagasy eo amin'ny fiodinana fahatelon'ny faran'ny fifanitsanana amin'ny Tchana 22. Tokony akalesona tamin'ny zavamisy nandritra ny fanomanana n'iny fionana teo amin'ny Mozambika sy Madagasikara iny ny mpitatana malagasy mba ahafahan'ny mpilalao sy ny teknisianina mifantoka tsara amin'ny lalao izay ataony.